Isan'ny voasa moa hanatrika ity fihaonana atampony izay karakarain'ny FFKM ity ny filoha teo aloha marika ravalomanana saingy tsy tonga kosa tamin'ny ora farany tenany noho ny fisiany notama mandrara ny fahatongavana eto Madagasikara raha ny fantatra nitondra ny andinindin'izay vola ravoavy eo amin'ny sariny tsiry Rakoto Arson. Tamin'ny 2 minitra no nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidina teto Iviato ny fiaramanidina Airlink 8252 tokony hitondra ny filoha teo aloha marika ravalomanana. Tsy tao anatin'io fiaramanidina io filoha teo aloha raha efa tao anatin'ny lisitry ny mpandeha ny anarany maly. Fa nefa n'izany izao no nandamoka ny fiverenan'ny filoha teo aloha hiverina tanindrazana. Raha ny fanazavana voaray dia nisy ny taratasy avy amin'ny ACM nalefa tamin'ny zotra pitaterana Airlink izay mandrara ity zotra ity izay nilaza fa tsy tokony hitondra n'Andriamatoa marika ravalomanana izy ireo. Antony tsy azo hitondrana azy raha ny fanazavana trano dia mbola tsy mipetraka ny fiarovana azy. Laza kosa ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana fa tsy nanao izay no tamin'izay ary tsy mahafantatra ny fisiany. Raha araka ny fanazavana azo hatrany dia niainga avy amin'ny tompon'andraikitry ny mpitandro filaminana no nandraisana io fanapa-kevitra io. Ankoatry ny ankolafy ravalomanana dia nisy ireo mpanohana ny filoha teo aloha tonga teny Ivato hitsena azy. Ny ankolafy ravalomanana izay nanamafy fa nisy ny notamy manomena ny filoha teo aloha mba tsy ahafahany miverina indray eto tanindrazana. Narena nge mbola ara-dalàna ny anarany tao dia vera efa tao aorianan'izay vao hoe tsy naveran'zareo ambarika izy fa misy notama zany. Dia notama DG ny ACM nanatitra azy tato amin'ny police des frontières tato. Dia aiza zany zao Any Afrika Atsimo izy. dia mety mbola hiverina ve izy ankoatran'ny amboanina? Mbola tsy manam-bavola zay nareo zao. Za saky resaka amin'ilay olona viagna mihitsy zany satria na dia le étranger teo zany hoe satria amin'ilay 47 ny 42 androa vahin-dorotoro ny tao anatin'ilay rony. Raha nantaniana momba io fiverenana io ny vadiny Ramatoa Laloha Ravalomanana dia toy izao ny fanazavany. Raha ny fanasana aloha dia izay. Fanasana tonga malaria dia izay no tao anatiny. Inona mety sakana mety mbola tsy ahafahany tonga eto Madagasikara? Ohatrany hoe midinitra zareo ny vatana. Raha ny hita teny Ivato dia ny lamima ny teny atoerana. Efa nisy ny fiembenana nataon'ny mpitandro filaminana nanomboka teo amin'ny fidirana teo amin'ny seranam-piaramanidina.